miarabantsika rehetra indray tonga soa eto amin'ny pageny La Rebelle voalohany aloha dia firary tsy mitafitafo no tolotra ho anareo natratra ny farany taona 2024 izao fisarana kely ihany koa fatsin-dalana ho antinareo mamakivaky ny taona 2024 ny fatsin-dalana dia tsy maintsy hoe misy fanitsiana kely ihany misy karazan'olona be projet be ataony taolatra projet rehetrarehetra zao tanisainy tseroa manomboka zao ataovy mangina projetnao miasa mangina fa rehefa vitanao ny zavatra tianao atao dia hitan'olo eny foana misy karazan'olona amintsika koa tia manao projet fa tsy manatanteraka mihitsy aoka mba ho vita zay ny fampanantenanao tsy misy ny tenanao satria voalohany indrindra aloha dia fitaka ao an-tenanao zany zavatra zany ary rehefa misy zavatra tianao atao aza miandry miracle aza miandry zavatra betabe fa atombohy tsikelikely amin'ny projetnao satria ny erikerika no mahatondra trano aza miandro hoe zavikelinao no anatanteraka ny projet nataonao tany amin'ny 20 taona lasa na tany amin'ny 30 taona lasa hoe zavatra efa henin'olona hoe zanao zao zanao zao zanao zao nefa tsy nisy zavatra vita mihitsy fa oeraoera fotsiny be indrindra ka amin'izao farany taona zao dia mangataka antsika rehetrarehetra zay mazoto anao bilan ny fiainantsika hoe inona zavatra vitako inona zavatra tiako hovaino amin'ny fiaina inona zavatra tiako atomboka eo amin'ny fiainako manomboka zao iova manomboka zao hoe soroko tia manomboka zao tomboko tia dia rehefa vitanao zay bilan zay dia moramora kokoa ny anataterahanao ny tanjonanao amin'ny taona 2024 eka ane mba tsy ho taona maty ny taona 2024 fa mba hitondra vokatsoa hitondra fahasalamana hitondra fankatiavana hitondra famelan-kelika ho antsika rehetrarehetra izay fehizanteny fohifohy izay no hoantoko irarina soanareo amin'ity farany taona 2024 ty ary mirary fahasalamana tanteraka ho an'ny tsirairay mirary soan'ny tsirairay samy azo zay iriny samy azo izay mahasoa azy ary aza dimy farany dia farany ny mifampitsinjo tsinjovy ny sahirana tsinjovy tsy manan-kialofana manodidina antsika tsinjovy ny ray aman-dreny manodidina antsika izay tsy mba misy mpiay ireo zazakambody sy ny sisa tsy voatery ireo mangataka ihany no tsinjovintsika fa amin'ny La Rebelle dia za matsapo hoe ireny olona efa zatra mangataka ireny dia olona tsy dia mila ampiana loatra satria rehefa tsy mahazo aminao izy mety mahazo amin'ny hafa koa misy ny olona tena mila fanampiana be amin'ny fiainana nefa tsy mba mangataka tsy mba mitalao satria efa zatra ny voailikilika efa zatra ny tsy mamisy mahita ary eo ihany koa ny fiertéany zay no antony tsangatany ireny olona ireny no miofagagana satria amin'izao andro fety zao dia isika rehetrarehetra dia samy mpitondra fahagagana avokoa dia zay dia mbola mifitiavana be ihany no ifankahitantsika eto amin'iny taona 2024 iny engany mba ho any aorianantsika any amin'izay corona ka mba ho fiainam-baovao indray no iainantsika amin'ity taona 2024 ty zay fa dia mirary soanareo indray samy hitahin'Andriamanitra bizo milay be daholo mihitsy nareo